ta vie en grand, big. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Couche molle fixe, manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao Ny vaovao. Raha te hampirindra sy tiana mora fiainana andavanandro, safidy ohatrany magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos. Ahitanao ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos. Ny katsondra raha-pirenena vokatry ny fitokonana roa andro nataon'ny SMM, voaitsakitsaka ny fahaleovantena ny fitsarana ary voazimbazimba ny fitsarana amin'ny ankapobeny. Eo ihany koa ny tsy fanajana ny didim-pitsarana mahazo vahana ataon'ny tompony andraikitra ambony samihafa. Ny andindin'izay dia ho tanterina aminao anatin'ny matoan-dahatsoratra Andry Rarson. Ny taraina ny mpamokatra ao Mahabo noho ny ampimamba ataona solombavam-bahoaka iray amin'ny famoaham-bokatra. Nambaran'ity solombavam-bahoaka ity nandritra ny fivorian'ny OMC fa izy ihany manendry ireo olona mahazo manao izany fanangonam-bokatra izany. Nitoetrany ny fitaraina nataon'ireo mponina manoloana ny fitrandrahana terrara any avaratry ny nosy niona tamin'ny tondra fanjakana sy ireo tompony andraikitra ambony teto an-drenivohitra solon-tena ny mponina saingy tsy nisy ny marimaritra iraisany. Nanomboka androany kastinina ny Miss Jeunesse Madagascar miara-miasa kaiky amin'ny fahitalavitry ny Cool TV. Tonga namaly ny antso ireo tanora mpandray anjara ny atsika ny dingana fifanitsanana voalohany. Farany anivelany taorian'ny fandresen'ny antoko conservateur tamin'ny fifidiana solombavam-bahoaka melon'ny fotoana notazomin'ny Prime-ministre Britanika Theresa May tamin'ny toerany ireo minisitra tena akaiky azy. Antsipirin'ireo arahinao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko falitafaraka aminao indray tompoko klasy tompoko vavy ao anatin'izao fampalalam-baovao izao ary sainam-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Pejin'ny politika avy hatrany ny katsony raharaham-pirenena vokatry ny fitokonana roa andro izay nataon'ny SMM voaitsakitsaka ny fahaleovantena ny fitsarana ary voazimbazimba. Eo ihany koa ny tsy fanajana ny didim-pitsarana izay mahazo vahana ataon'ny tompony andraikitra ambony sasatsasany manoloana ny ambaran'ireo syndikan'ny mpitsara mampametra-panontaniana ny amin'ny mahafirenena tandalana any Madagasikara. Ny andindin'izay ho tanteriny Andry Rarson anatin'ny matoan-dahatsoratra. Tsy fanajana didim-pitsarana midika avy hatrany ho tsy fanomezana asina ny fitsarana izay mitsara amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy. Vahoaka malagasy izay tompon'ny fahefana tanteraka sy masimandidy eto amin'ny taniny. Nampindramin'ny vahoaka malagasy ny fahefany avokoa ireo rafi-pitantanana rehetra voarakitra ao anatin'ny lalam-panorenan'ny Repoblika fahaefatra. Na izany fahefanam-panatanteraka toy ny fiadidinan'ny Repoblika, ny governemanta tarihin'ny Prime-ministre, na izany fahefampitsarana izay misy hatramin'ny fahefana mpanao lalàna dia ny parlementaroa mpanao lalàna dia ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-doolona. Lokaloka sy ambety teny rehefa mahazo micro ny mpitondra ny amin'ny tsy maintsy hanajany rehetra ny lalàna velona fa tsy misy tokony ho ambony lalàna eto. Tsy adino ilay toy ny manao hoe tsy maintsy apetraka ny tany-tandalàna eto Madagasikara. Aiza ny fampiarana izany? Mpitondra ambony vitsivitsy ankehitriny no miny mitsipaka tsotra izao ny didim-pitsarana sy manao botongerona eny anivon'ny fitsarana. Ohatra amin'izany ny raharaha Claudine Razamamonjy sy ny loholona Rina Andriamandavy, ny raharaha Ampani na ny rena loholona ny fitsarana ny fahefana Vonjimaika, ny ben'ny tanàna voavonja Vonjimaika ary ny raharaha Tomasina ny tsipahana manamboninahitra ambony didim-pitsarana. Mpitary Bato Vilambava ny mpitondra, hafa ny lazainy vava, hafa no atao. Ny filoham-pirenena
izay filoha voalohan'ny fahefampitsarana ankehitriny no tsy haino teny fomba ahoana no anantenana fanjakana tan-dalàna. Ankoatr'izay fa efa nampanao lalàna tokony anao tatitra eny amin'ny vahoaka no niteriterina omaly tetsy amin'ny tranombokim-pirenena Befiloha. Miandry ny vahoaka hanantona azy nandritra ny hetsika nomen'ireo anteny mera rotota ny anarana hoe anteny mera manakaiky vahoaka. Tsy tokony ho izy ireo anga no anantona ny vahoaka hanao tatitra aminy amin'izay asa fanaraha-maso ny asan'ny governemanta sy ny fanaovana lalàna sahanin'izy ireo. Rehefa fampelezan-kevitra ve vao hita eny ankelakelan-trano rehetra ireny, fa rehefa azo ny toerana dia ilay vahoaka no toerana hanantona. Tsy ho tenenina intsony ny tsy famonjena fotoam-pivoriana ataon'ireto solombavambahoaka sy loholona ireto, ka olona 12 no tonga mandany lalàna eny amin'ny lapan'ny anteny mera. Fanjakana tan-dalàna mbola lavitry ny afo no kitay raha ny zava-misy amin'izao no doniana. Ohatra miainga avy any ambony no lalatokana ahafahana mametraka ny tany tan-dalàna. Ny ankoatr'izay, resabe sy ronono antavy. Fa mitaraina ny mpanangom-bokatra ho mahabo noho ireo ampimamba izay ataona solombavambahoaka iray amin'ny fanangomana bokatra sy ny famoahana izany vokatra izany. Nambarany solombavambahoaka nandritra ny fivorian'ny OMC teo anatrehany ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny fa izy ihany no nanendry ireo olona mahazo manangom-bokatra ao mahabo. Fanadihadiany Andry Rarison Antrany. Noho ny tsikombakomba eo amin'ny tanàna sy ny solombavambahoaka mahabo, namoaka arrêté municipal ny commune vitsivitsy any toerana toa Ankilizato, Ampani, Befotaka fa tsy mahazo mamoaka vokatra ny mpamokatra raha tsy ity solombavambahoaka ity ihany no manendry ny olona azo andray izany, ohatra ny vokatra katsaka, voanjo sy ny maro hafa. Nao mafisy ity solombavambahoaka ity izany nandritra ny fivorian'ny OMC Menabe natao tamboron-dava tamin'ny herinandro lasa teo. Tsy misy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny tompona andraikitra solotena mpanjakana any an-toerana manoloana izany fanaparam-pahefana izany araky nambaran'ny solotena mpamokatra any an-toerana. Ireo administrateur civil ato aminay ny tena manahirana anay satria arrêté communaly dia hainareo fa tsy mety ary manolo décret kanefa zany zavatra zany ao mbola jerenareo ihany. Izy miteny ahoana moa tsy manopôla amin'izany hoe izaho no manendry ny olona tiako vidy vokatraka, izy no manendry ny olona fa rehefa autorité ny ho mpanakarena zay mpanambola hividy vokatra ka nandoa patente réglementaire tsy omena mividy raha tsy izay tendreko ihany mividy. Resaka politika sy tsy fitiavana ny tena manokana no nambaran'ity solombavambahoaka ity ho antony ny anenjehana azy ho manao ampimamba ny famoaham-bokatra any amin'ny distrika Mahabo araky ny nambara nandritra ny fihaonan'ny OMC Menabe nampifanatrehana azy sy ireo mitaraina noho izao ampimamba ataony izao. Fa mandaina kay yakony tsy midarina izany tsy anareo mametraka anakay plastique vahoaka mametraka anakay vahoaka amin'ny 2010 angalatra tany tsy mandaina kay eo tsy kahita anazy masaky milopa mihitsy eo milatsazy ilasaka vonona eo ilasaky ary miaina eto anatselero ny tetsika azy igny tsy fidy anakay fa la fagnampia vahoaka tany maro fa io olo mpanao politique mankodikodika ambadiky nio président ambadiky nio monsieur Zou anareo koa moa anareo mpitondra fanjakana Mourdava ao noho ny fitiavanareo anakay dia lasa koa anareo ndao fa mahay ny député fa irongatsy ny vahoaka zany aby ne resakinareo renay aby zany. Ny fisian'ny fanampepona sy fampitahorana vahoaka any amin'ny faritra lavitra ny renivohitra any no ambaran'ity solotena mpamokatra avy any amin'ny distrika Mahabo ity ho sakana amin'ny fampandrosoana marina eto Madagasikara. Malahelo ny tenako satria raha ohatra zay misy zavatra ataon'le vahoaka pepona le vahoaka dia manaraka koa ny autorité sur place hoentina napepo an'io. Raha ny tokony ho izy malalaka ao an'rehetra amin'ny fanangonam-bokatra sy ho an'izay malony hetra ara-dalàna. Tsy nainy amin'ny distrika Mahabo ihany anefa no misy fitarainana amin'ny fanararaotam-pahefana ataona tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Hatreto mbola tsy hita mazava ny fandraisana andraikitra atao mpitondra hoentina miady amin'ireo milaza ho tsy maty manota manoloana amin'ny vahoaka ka mananaraotra ny fahefana nampindramin'ny vahoaka azy. Efa nisy ny ezaka ataon'ny eo anivon'ny fitsarana amin'ny fanenjehana tatoato ireo olona ambony mini manararaotra fahefana ireo. Saingy misy hatrany ny tery sy fanitsakitsahana tsotra izao ny didina avaka amin'ny fitsarana ataon'ny olona sasany eo amin'ny fitondrana. Antony izay nampikatsohan'ny sendikany mpitsara eto Madagasikara ny raharaham-pitsarana atao anatin'ny 2 andro ho fitakin'izy ireo no fanajanany tany tan-dalàna sy ny asan'ny fitsarana raha tsy omena azy ireo ihany ny fahaleovan-tenany. Fa maneho fisaorana amin'ny mpitsara rehetra manerana nosy ny sendikan'ny mpitsara eto Madagasikara tamin'ny fiarahamientana tamin'ny 2 andro androny tsy fahafaliana ny alakamisy sy zoma lasa teo. Mialatsiny amin'ny vahoaka malagasy ihany koa izy ireo noho ny fikorontanana izay nateraka izany miantso ny olom-pirenena rehetra
amin'ny fitakiana ataon'izy ireo ary milaza ny tsy hijanona raha tsy ampiarina eto amin'ny firenena ny tany hitandalana fa lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray samy maneho hevitra ny amin'ny raharaham-pirenena avokoa ankehitriny na ny mpitondra fivavahana na ny mpanao politika iraisana ny hoe tsy manampiniavana anarina ny vahoaka sy ny firenena ny mpitondra tokony apetraka amin'ny toerana tokony isy azy ihany koa ny mpanohitra amin'izao fotoan'izao raha ny fanazavana fanadihadiana entiny Gaetan Andriantsilavo. Miamitombo ary tsy ahitam-baolana maharitra treto ny fanafiana sy ny famonoan'olona ary ny fitsaram-bahoaka. Mandry tsy lavoloa ny mponina izay efa miaina ao anaty fantrana lalina amin'izao fotoan'izao. Ho an'ny mpitondra fivavahana, tsy misy afa-tsy ny fanatonana an'Andriamanitra ny vahaolana amin'izany, hoy ny mpitandrina. Ny aina, mahaolona ny olona ny tokony atao ambony. Ny vahaolana ho amin'izany dia tsotra ihany amin'ny fomba fijery kristianina. Ny voalohany dia ny fiverenana ao amin'Andriamanitra. Fiverenana ao amin'Andriamanitra. Zao manko voalaza ny soratra masina. Mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana fa izany no ahatongavany soa ao aminao. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana. Raha tafaverina ao amin'Andriamanitra ny olona dia ho tsapany fa Andriamanitra no atahorana ka ho sarotra ny aka ny zavatra tsy han'ny tena ary ho andosirana ohatra ny fahasambao ny resaka fikitihana ain'olona na fandratran'olona sy ny toy izany rehefa tafaverina ao amin'Andriamanitra. Io mantsy ny fototry ny fahotana rehetra ny olona lavitra an'Andriamanitra. Zay zany ny zava-dehibe sy lara-pahamehana. Milalao ny vahoaka ny mpitondra hoy kosa ny mpanao politika. Tsy misy ny finiavana politika na ny finiavana hamany olana manjady amin'ny firenena raha ny fanazavana. Ankoatr'izay, tokony apetraka amin'ny toerana tokony isy azy ny mpanohitra mba hisiny ny fifandanjana eo amin'ny fitantanana ny firenena. Ny mpanohatra dia tokony hipetraka amin'ny toerany mahampanohatra azy ary ny fanjakana dia tokony hipetraka amin'ny mahampitondra fanjakana azy manao izay hanasoavana ny vahoaka fa tsy milalao vahoaka. Ka raha zavatra tahaka an'izany izao heverina hoe mety misy zavatra tsy fandraisana andraikitra satria ny volonté politika amin'ny alafin-javatra maro samihafa tahaka an'ireny dia anisan'ny milalao ny vahoaka ary dia fanina ny vahoaka dia tokony hapetraka amin'ny fomba mazava sy entitra ary aingana mba tsy ilalovana ny ain'ny vahoaka sy ny aim-pirenena. Heverina fa misy zavatra manahirana mahakasika an'izany ka tokony alamina faran'izay izany mba tsy tarazoka animba ny firenena satria izany no mahatonga ny resaka etseroa ny fitsaram-bahoaka ny famonoana olona sy ny sisa sy ny sisa. Efa ela no nahitana faneho-kevitra manoloana ny tsy fitezan-draharaha eto amin'ny firenena tahaka izao. Efa ela ihany koa no nitaky ny ametrahana amin'ny toerany tokony isy azy ny mpanohitra izay mijoro ara-dalàna eto amin'ny firenena. Saingy hatreto mini manampitsofina ny mpitondra. Ireo vahaolana arosiny hamahana ny fahasairana ny mponina nefa tsy hita mivaingana. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao, mbola sahilaza ve ny mpitondra fa tsy sahirana ny vahoaka na hoe milamina ny tany sy ny firenena. Lafim-baovao hafa kosa indray ny famerenana ny dina ifampifehezan'ny fokon'olona no vahaolana akaiky ny vahoaka eny fotony iadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana indrindra ny amin'ireo faritra voasokajy ho faritra mena toy ny distrika ny Tsiromandidy ankilany tsy maintsy mifanaraka amin'ny lalàna velona ihany koa izany dina ifampifehezana izany. Fanadihadiana Betrany. Isan'ireo distrika voasokajy ho faritra mena ny distrika ny Tsiromandidy izay ahitana komina roapolo 520 hatramin'ny 520 isam-bolana amin'ny ankapobeny ny trangana asan-dahalo ao amin'ireo komina ireo tamin'ny fotoana nahagoragora ny dina. Taorian'ny falaniny lalàna mifehy dina teny anivo ny antenimieram-pirenena ny famerenana ny asin'ny dina ifampifehezan'ireo fokon'olona indray ny vahaolana ny raisin'izy ireo iadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana mampikaikaiky ny vahoaka eny fotony. Hatramin'izao dia faritra mena ny faritra Bongolava ary tao anatin'ny fanatanterahana dina dia efa niala tsikelikely tamin'ny faritra mena izy io. Saingy narefo ilay dina noho ny izay hoe tsy tonombana ny lafiny araka ny lalàna, tsy nisy fampiofanana ireo mpitarika dina ireo, nisy nanao tao fahatany mifampijabaka ny andraikitry ny fanjakana amin'ny alalan'ny fitsarana sy ny zandary sy ny distrika amin'ny andraikitry ny mpitarika dina dia mifampijabaka dia namparefa an'ilay dina manginy fotsiny ny sehatra politika. Noho izany natao ity fanandrenana indray ny dina ity mba hiantsonana nireo zanaky ny distrika ny Tsiromandidy hiverina indray amin'ny sehatra ny fandriam-pahalemana.
ankilany misy ny dingana arahana amin'ny fampifanarahana andina amin'ny lalàna velona, andrasana ihany koa hatreto ny fivoahan'ny didy fampiarana. voarakitra ny lalàna raika amin'ny 2 efatra izy io ny siny le fanovana ny lalàna natao teo amin'ny anteny mera-pirenena farany teo izay mbola tsy miatra moa noho ny mbola vao avy eo anivon'ny anteny mera-pirenena miandry ny didy fampiarana raha katoavin'ny fitondram-panjakana. Etsakilan'izay mampanara-dalàna ny dina iray dia izy manaja ny zon'olombelona, manaja ny zo fototra ary tsy mifanitsaka amin'ny ambaran'ny lalàna. Fa fanatanterahana mpitsopitsony amin'ny lalàna ny dina, ny olona tsy mahalala izay didy amandalàna rehetrarehetra mivoaka isan'andro isan'andro, fa ny zavatra misy amin'ny fiarahamonina ifampifehezany no zava-dehibe indrindra aminy. Raha ny fanadihadiana natao, efa nisy ny dina ifampifehezana tany an-toerana teo aloha, saingy rava ho azy. Teo ihany koa ny tsy fifanarahana sy ny tsy fidivikevitra teo amin'ireo tompon'andraikitra sasany voatendry sy voafidy. Notanterahana omaly tao tsiro mandidy ny fivoriana fandrafetana ny dina ifampifehezan'ireo fokon'olona mandrafitra ireo komina 20 ao anatiny sy ireo distrika mifanila vodi-rindrina aminy toa ny Fenoarivo be, Mandoto, Miandro Vazo, Morafeno be, Ambatomainty be, Besalampy ary Mainty rano. Fa mitohy hatrany ny fitarainana nataon'ireo mponina manoloana ny fitrandrahana ny terreur any avaratry ny nosy ny aona tamin'ny mpitondra fanjakana sy ireo tompon'andraikitra ambony teto Andrenivohitra ny solotenan'ireo mponina, saingy tsy mbola nisy hatreto ny marimaritra iraisana ireo mponina any an-toerana izay mitaky ny fialan'ny orinasa noho ireo voka-dratsy ateraka izany eo amin'ny fivelomana sy ny tontolo iainana. Gaëtan Antrantilavo. Mitovy hatrany ny tatitra voaray sy ny fitarainana nataon'ireo mponina any amin'ny faritra avaratry ny nosy vokatry ny fitrandrahana terreur. Simba ny tontolo iainana, ny biby fiompy sy ireo karazam-biby miainana anaty ala, ny fambolena sy ny fiveloman'ny mponina, vokatry ny lavaka ataon'ireo mpitrandraka. Araka izany, manamafy hatrany ny fitakiana ialan'ny orinasa Tentaleom many atoerana izy ireo. Marigny atsika tia hoanam-bola, marigny atsika tokony hiezaka navitro firenena atsika, fa ny zavatra efa hitatsika ao expression de mauvaise foi, aucune rigueur, aucun respect. Na ino cahier de charge io agny zay asitriky zahay io, zahay mino fa tsy voahaja io cahier de charge zegny agny fa tsy mety ny raha hitanay ao mamono. Ary zahay moa olombelo manana fahinana, manana razana. Ko fomba fagnantonandro zahay ao tsy mahay zahay malagasy, donc ro olo kanefa ro gasy magnantogno zahay io. Ke ny mety atsahatra fa ro olo tsisy fagnajagna hendro. Hatreto raha ny fanazavana azo, mangina tsy ahitany teny ireo tompon'andraikitra ifotony manoloana io fitrandrahana terreur, mampitaraina ny mponina io. Ro tsy mivolagna hoe manao an'izay na manao fanjakana fa ro tsy afaka mivolagna vavandro vody. Zegny ny autorité locale agny na région izy na district izy na maire izy tsisy raha volagniny mahakasika raha na andremindreo nao tsisy valiny aza amindreo dikan'izay misy raha tahorandreo tsy haiko ny raha tahorandreo. Niakatra teto Andrenivohitra araka izany ny solotenan'ny mponina, ny aona tamin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny harenan-kibonitany, ny rano sy ny ala, ny tontolo iainana ary ny ministeran'ny fahasalamana. Samy nampananteny izy ireo fa hijery fotony ny zava-misy any an-toerana. Ro zegny volagna hoe andeha anjara mavitriky zegny ro manoloana ny raha dali amin'ny tamindreo fa raha moa tsy atetananarivo fa tsy mety tsagny fotony ke ro zegny nampanantegna fa ahazo valy mety hafapotsika jiaby eto amin'ny firenena iaraka ny eritreritrin-dreo zay fa hijotso hijery problème ny fotony zegny ro. Zegny le fitenin'ny ministre zay nandalovany jiaby zany. Misy baka ny SG azone, misy ny ministre azone fa zay le fiteny ohatran'izay fa zahagna akaiky any fotony zegny le zavatra. Andrasana araka izany ny fidinana ifotony ataon'ireo tompon'andraikitra voakasika izany. Raha tsy hiviny, any Ampasindava no misy ny fitrandrahana terreur ary commune 9 ny voakasika izany. Nanomboka ny taona 2024, miisa 7 ny lavaka efa nataon'ireo mpitrandraka. Lavaka 577 alina nefa nokasaina atao any an-toerana mandritra ny phase de recherche. Tany mandridina ny 2 tonna no adina, vao afaka mahazo terre argileuse, misy terre rare iray tonna. Ny terre rare, izay isan'ireo akora lafo ary maro mpitady amin'izao fotoana izao, no izy ilaina amin'ny famokarana teknôlôjia.
Pejiny toe-karena tafiakatra 540 isanjato ny tany famoronana orinasa ho an'ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona ity raha oharina amin'ny tady tamin'ny taon-dasa na tratratra amin'ny eninjato ny isan'ireo orinasa nitsangana ara-dalàna raha ny tatitry ny EDBM. Fanadihadiana Mioramanitra. Nahitana fiakarana ny tany famoronana orinasa ho an'ny enim-bolana voalohany ity taona ity raha nampitahainy tamin'ny tany famoronana orinasa tamin'ny enim-bolana voalohany ho an'ny taona 2022. Izany hoe raha manodidina ny 700 ny isan'ireo orinasa vaovao ho an'ny enim-bolana voalohany ho an'ny taona 2022, mahery ny 900 izany hatreto. Fanohitra ho an'ny fampandrosoana ny toe-karena ny famoronana orinasa tahaka izao. Mampiena ihany koa ny tany tsy fananana asa izany. Na izany aza, misy ihany ny vanim-potoana mampiena ny tany famoronana asa eto Madagasikara. Raha ny création d'entreprise amin'ny fotoana ity misasaka izao ny fotoana mihoatra ny tamin'ny herintaona tamin'ny enim-bolana voalohany tamin'ny herintaona efa mihoatra izay ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona ity. Izany hoe iverina izany izy fa amin'ny faran'ny taona dia hitombo mihoatra noho tamin'ny taona lasa raha hatreto aloha izy izao ny hitanay ny teny enim-bolana voalohany eo amin'ny 520 isanjato eo mihoatra tamin'ny fa io matetika eo amin'ny volana jolay aogositra somary latsaka kely dia miainga indray izy dia hitantsika hoe fiaingana amin'ny septambra. Fampandrosoana eo amin'ny sehatry ny toe-karena no tanjona amin'ny famoronana orinasa. Samy tokony azo tombotsoa avokoa na ny orinasa na ny fanjakana, fa indrindra ireo tanora izay voahiditra amin'ny sehatry ny asa. Takiana araka izany, ny famoronana ireo dingana tsy maintsy lalovana amin'ny famoronana orinasa mba hampiroborobo ity sehatra ity. Eo amin'ny sehatry ny asa tanana malagasy kosa indray dia ny vahiny no tena manjifa ireo fitaovana na fanaka vita amin'ny vy fotsy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny fanadihadiana natao manana ny mampiavaka azy anefa ity fitaovana vita amin'ny vy fotsy ity. Arahoary ny fanadihadiana Mioramanitra. Fikirakirana vy fotsy asa tanana mampiavaka ny faritra Ambatolampy manokana. Ny fanamboarana vilany matetika no nahafantarana iny faritra iny hatramin'izay. Amin'izao fotoana izao mivelatra hatrany ny asa vita amin'ny vy fotsy. Fitaovana maro no azo amboarina avy amin'ny alalan'ny vy fotsy raha ny fanadihadiana natao. Eo ny haingon-trano, ny kojakojan-dakozia sy ny maro hafa. Ho an'ny mpikirakira vy fotsy, any Ambatolampy no misy ny foibe fanodinana sy fanamboarana azy, ary mamatsy ny ankamaroan'ny tsena eto an-drenivohitra izy ireo. Efa misy ny orinasa vaventy mamatsy ny akora fototra amin'izany, araka ny nambarany ireo mpanao asa tanana vita amin'ny vy fotsy. Ny vahiny aloha hatreto no ankamaroan'ny mpanjifa ny asa tanana vita amin'ny vy fotsy. Ny tena mpanjifa anazy aloha vazaha, kanefa ny tsy manakana koa ny gasy satria natao rehefa hoe gasy ny vidy dia afaka mifampiresaka amin'ny resaka prix, izany hoe ohatra hoe ny gasy zao tsy dia miinteressé anazy loatra n'ilay décoration fa satria somary lafolafo aminazy moa mbola variana amin'ilay entana avy any ivelany ny gasy. Fa ny tena miinteressé anazy zao dia vilany dia reny vitsivitsy ihany ny tena tian'ilay corbeille à fruits, sahafa, cache-pot, ohatran'izay. Manana ny mampiavaka azy manokana ny fitaovana vita amin'ny vy fotsy raha ny fanadihadiana natao. Maharitra mataona ny araka ny nambaran'ireo mpanao asa tanana ny faharetan'ny asa tanana vita amin'ny vy fotsy. 100% alu io dia tsy miova mihitsy fa izao mangirana be izao lasa izy indray zany tsara noho ny volafotsy satria io tsy lasa miteraka maintimainty na hoe rehefa aveo izy lasa misy an'ilay fotsifotsy ireny na hoe risque koa amin'ny cancer na ohatran'izany ny vilany. Fa efa alu bien traité mihitsy izy dia izay nampatonga anazy mangirana be ohatr'izao dia tsy mila produit hanadiovana anazy izy rehefa tonga any an-trano fa fafana amin'ny chiffon maina fotsiny izy dia miverina ohatran'izao ihany. Manomboka amin'ny 700 ariary hatramin'ny 3 hetsy ariary ny vidin'ny asa tanana vita amin'ny vy fotsy. Marina fa mbola tsy mahazo vahana ny fanondranana ny zavatra vita amin'ny vy fotsy amin'izao fotoana izao. Ireo vahiny manjifa ihany no mitondra izany any ivelany. Fa mandray anjara feno amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny asa tanana ny eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao. Fanajana ny tontolo iainana no misongadina nandritra izany fankalazana izany. Fanadihadiana vetrany.
Natomboka androany ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny asa tanana ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga manokana. Tsy afa-misaraka amin'ny asa tanana ny fanajana ny tontolo iainana raha ny nambarany ireo mpanao asa tanana. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana araka izany ny fanajana sy ny fitandrona manokana ny tontolo iainana. Manana ny mampiavaka azy ny asa tanana malagasy na eo amin'ny kalitao izany na eo amin'ny ankora ampiasaina. Tianao tsy dina dia hoe zasenao le malagasy mba ho sariana mba hakamamy izany fanaovana asa tanana, mpanao asa tanana izany. Ny fiainako sy ny fiainantsika tsinona tsy afaka misaraka ny amin'ny atao hoe asa tanana. Marina manokana, raha enjaika zao tsika efa manana ny lamba mampiavaka azy manokana. Raha ohatra ny hoe tenenina manokana ny amin'ny fampiaingona tokantrano dia misy ireo asa tsara kalitao vita amin'ny hazo mampiavaka ny any Ambatolampy, ny amin'ny vilia, ny amin'ny vilany, ary mampiavaka ihany koa ny any Akazobe ohatra ny amin'ny fanodinana ny fotaka, izany hoe ny fatana amitsitsy sy ny vazy. Fanodinana ireo vokatra fototra ka hatramin'ny vokatra azo avy aminy anisany ho hita mandritra ny hetsika fankalazana. Azo tombony kokoa araka izany ireo mpianatra manao fikarohana amin'ny ity sehatra ity. Sehatry ny sosialy kosa indray eo amin'ny Haitany any amin'ny faritra Atsimonosy mbola tsy mahafeno ny fepetra azona ny mécanisme d'assurance izay takiany ny vondrona afrikana i Madagasikara, fepetra izay azahoana fanampiana ara-bola sy ara-teknika amin'ny fiatrehana ny Haitany. Fanadihadina. Firenena misy avalo aty Afrika no efa misitraka ilay mécanisme d'assurance avy amin'ny vondrona afrikana. Fiantoana izay omena ho an'ireo firenena mpikambana ao anatin'izany amin'ny fiatrehana ny Haitany. Ho an'ny Madagasikara manokana, mbola tsy feno ny fepetra ahafana miditra ao anatin'ity rafitra ity. Rafitra izay ahafana mahazo fanampiana iraisam-pirenena amin'ny fotoana hitrangan'ny Haitany. Eo amin'ny lafiny ara-teknika ohatra, tokony ho fantatra mialoha ny isan'ireo mponina mety ho tratran'ny Haitany ahazona mahazo ny fanampiana iraisam-pirenena mifandraika amin'izany. Eo ihany koa ny latsa-kemboka tsy maintsy efaitsika raha hiditra ao anatin'ity rafitra ity Madagasikara. Resaka assurance, mécanisme d'assurance zany le izy. Ny tanjona amin'io tsika mbola tsy ao anatin'le izy aloha fa ny tanjona zany dia hoe mba manana afaka ny pays miditra ao anatin'le mécanisme d'assurance. Misy anankiroa zany ny fepetra tokony ananana mba ahafahana miditra ao anatin'le izy. Fepetra voalohany dia manana ny capacité technique ny firenena anankiray, izany hoe rehefa ao anatin'le mécanisme d'assurance izy zany dia afaka manaraka mijery sy mizohy hoe ohatrany ahoana ny évolution an'ilay sécheresse mety ho firy ny olona ho tratran'ny Haitany sy ny vola ilaina amin'izany. Tokony hafian'izay teknika izay aloha izy zany voalohany indrindra, fa faharoa manarakarak'izay tokony mijery koa hoe fahafahan'le firenena mandoa an'ilay prime d'assurance ao anatin'le izy. Ny eto Madagasikara, ireo mponina any amin'ny faritra atsimo no mety ahazo fanampiana manokana amin'ny fiantrehana ny Haitany, saika ho isan-taona izao raha miditra amin'ity rafitra ity isika. Meloa mandritra n'ilay saison agricole zany dia efa arahana hoe mety ho tratrantsika aloha sa tsy dia mety ho firy no olona ho tratra, dia rehefa tonga ny fiakaran'ny vokatra zany raha ohatra ka hoe feno le hoe tratran'ny sécheresse tsika dia firy ny olona ho tratra dia mahazo décaissement zany tsika, mahazo volontsika, zany hoe eo amin'ny faran'ny sécheresse tsika dia eo amin'ny faran'ny fiakaran'ny vokatra tsika dia efa mahazo an'le vola zany dia afaka mba tsy mivarotra ny fananana zany le olona fa iny vola iny fananana tsy mamidina iny avy eo mba ahafahany manao investissement hanatsaran'ny fari-piainana. Dia zay zany le fahasamihafan'le izy. Eo zany zay ho an'ny tokantrano hoe afaka mba manana fahafahana miary izy, fa eo koa an'ny firenena raha ohatra ka eo amin'ny fiakaran'ny vokatra dia efa manao asa zany fanampiana an'le olona tratran'ny Haitany, kely kokoa ny vola lany noho ny hoe afaka enim-bolana vao manao asa eny amin'izareo zany. Ho an'ireo teknisianina nanaovana fanadihadiana, efa nanomboka ny asa sy ny fanamafisana ny fahaizana ao anatin'ity tontolo iray ity. Mbola olana kosa nefa ny lafin'ny ara-bola raha ho an'ny Madagasikara manokana. Vola mitetina $10 hatramin'ny $4.3 ny tokony efaina raha hiditra ao anatin'izany rafitra izany. Dia mbola iandrasana fanampiana avy any ivelany ihany koa ve zany ny idiran'ny Madagasikara ao anatin'ity
rafitra ity. Fa tsy mbola misitraka ny asa sara ny ankamaroan'ny tantsaha eto Madagasikara noho ny antony maro samihafa. Tanjona napetraka nefa hatramin'ny taona 2024 ny anananareo tantsaha mpamokatra ambambava ary afaka mifaninana amin'ny firenena-kafo. Fanadihadiana Gaëtan Andriantsilavo. Efa nisy paikady napetraky ny tompon'andraikitra anomezana tosika ireo tantsaha mpamokatra eto amintsika. Omena tosika izy ireo amin'ny masomboly, ny fikarakarana ny tany, ny fambolena, ny fijinjana na fiotazana, ny fanjifana sy ny fitadiavana lalam-barotra, ary indrindra ny fanodonana ahafahana mitahira. Efa misy ankehitriny ny tsenan'ny tantsaha mandray ireo vokatra avy any amin'ny faritra, saingy mbola mijanona ho an'ireo mpikambana ihany izany. Ny tena tanjona dia hoe ireo vokatra natantsaha any amin'ireo toerandreo izay maro dia ho tonga eto Antananarivo na ho tonga ny amin'ny faritra hafa ho anjifainy ny vahoaka malagasy, ary ny ataontsika hoe ny tombony betsaka indrindra amin'izany dia mba azo ilay tantsaha, ary ao anatin'izay koa mba ho vitan'ny fikambanam-ben'ny tantsaha malagasy na ny fikiritana eto Madagasikara ny anao ny inona moa zany tamberina andraikitra na ny famerenana n'io vola izay azo avy amin'ny tsena io any anivon'ny ireo mpikambanareo amin'ny alalan'ny fampiofanana na fanomezana azy ireo kakazana tosika kely amin'ny resaka anam-pamokarana sy ireo kakazana fitaovana madinika hoentina amokarana. Midadasika ary afaka mamokatra ny tany eto Madagasikara. Samy manana ny vokatra mampiavaka azy ihany koa ny faritra tsirairay avy, saingy mbola mijanona olana ny faratsy ny lalany. Misy vokatra be dia be ohatr' izao ao, afaka mivoaka, afaka hovatsiny eto Madagasikara, nefa noho ny lalana dia lasa miakatra be ilay vidin'ilay izy eny amin'ny tantsaha, dia lasa tsy afaka manao an'ilay fifaninanana ilay tantsaha, dia miravoravo tanana izy rehefa avy eo noho iny tsy ahafahany mifaninana iny. Dia ny azon'ny fikiritana mazany dia hoe miezaka izay mifampiresaka amin'ny tompona ndraiky mpanjakana mba hoe raha mba misy ny azo atao aloha hito mba azo atao ty lalan'ity, raha andao hito mba ho tsarainy ty lalan'ity. Raha tsy hivina, nosokafana tamin'ity herinandro ity ny tsenan'ny tantsaha, ahitana ireo vokatra avy any amin'ny faritra 20 eto Madagasikara. Ny fikambanan'ny tantsaha malagasy izay ahitana mpikambana manodidina ny 7 sy 1 alina miara-miasa mamatsy ny tsena. Sehatry ny fanabeazana kosa indray mahatratra 520 faingo 400 ny tany fialanandara ny mpianatra mialohan'ny kilasy 5 any amin'ny ambaratonga fototra eto Madagasikara. Mpianatra malagasy 70 amin'ny 100 ihany no tafita tany amin'ny ambaratonga voalohany. Antony maro no mahatonga izany, saingy antony fototra ny tsy fisian'ny fandriampahalemana eto amin'ny firenena. Fanadihadiana. Misedra olana ny sehatry ny fanabeazana eto amintsika, indrindra ny amin'ny faritra ambanivohitra. Ankoatra ny fandehanana an-tongotra hatramin'ny 520 kilometatra hamonjena sekoly sy ny olan'ny foto-drafitrasa, tsy fandriampahalemana, tsy fampitsakafo, ireo no isan'ny fototry ny fialanandarana any an-tsekoly raha ny fanazavan'ny talemparitra ny fanabeazam-pirenena any Bongolava. Ny olana fototra aty Bongolava aloha zany amin'izao fotoana izao dia ny tsy fandriampahalemana. Eo zany no mahatonga ny zaza tsy tafiditra an-dakilasy maro dia maro, na efa tafiditra an-dakilasy dia mitsoka andarana noho ny asan-dalo, ary misy mihitsy ny sekoly mikatona amin'izao fotoana izao. Fanatsarana ny fandriampahalemana any ifotony any zany no tena zava-dehibe. Niezaka hitanay mba namana ny olana aloha zao dia nanaparitaka ny fanabeazana mahom-pirenena raha mahakasika ny infrastructure aloha zany iny zany azo raisina amin'ny ankapobeny eto Madagasikara mihitsy mbola tsy ampy. Miantraika amin'ny fahazotoan'ny mpianatra sy mpampianatra izany ary mipaka any amin'ny vokam-panadinana sy ny lentan'ny fanabeazana any ambanivohitra raha ny fanazavana trany. Sava ho azy moa zany ny fiantraikany tonga dia hita mivantana zany dia ny égalité des chances mialatsiny amin'ny teny baiko ho an'ny zaza zany tsy mitovy vintana amin'ireo lay mianatra amin'ny tanan-dehibe zany le zanatsika any ambanivohitra mbola misy elanelana, nefa izay zavatra ezahantsika mba ahafoana fantrana. Farafaratsy zany ny fampidirana jiro sy ny fanafoanana ny insécurité, zay dia fa
ampy ahafahandreo mpampianatra ireo midina any ambanivohitra mba tsy hitsokandreo mpampianatra ireo mba tsy hokivy ireo mpampianatra ireo andray an'ilay zanakitsika any ambanivohitra satria dia misy mihitsy ny sekoly ravaintalo. Raha ny fanadihadiana nataon'ny UNICEF zaza malagasy enina hatramin'ny 10 taona mandrina ny iray tapitrisa no tsy tafiditra an-tsekoly noho ny antony samihafa. Analina ireo zaza miala ao amin'ny ambaratonga fototra 520 faingo 400 antany fialanandaharana mialoha ny fahavitan'ny kilasy 5 ao amin'ny ambaratonga fototra. Mpianatra 700 amin'ny 100 ihany no tafitany amin'ny ambaratonga voalohany. Ankoatra izay, isan'ny miteraka resabe eto amintsika ihany koa ny amin'ny lentam-pahalalana tokony ananan'ireo mpampianatra miaingany amin'ny ambaratonga fototra. Fa herinandro taorian'ny fandaminana napetraka momba ny tsena eny amin'ny esplanade Analakely manjaka ny fisolokiana raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny commune tsy mitsaha-mitombo ireo mpivarotra eto Andrenivohitra raha 200 hatreto ireo mpivarotra nampijirina teo amin'ny sehatry ny ara-dalàna. Fanadihadiana Narindra Andrianomanana. Niroso tamin'ny fanadiovana ny tanàna sy ny fanatsarana ny tsena ny komuna Antananarivo Renivohitra. Tsy mitsaha-mitombo anefa ireo mpivarotra tonga eto Andrenivohitra noho ny tsy fananana asa izay manjaka eto Madagasikara. Ny herinandro lasa teo nametraka lamina ny tompon'andraikitra teo anivon'ny komuna Antananarivo Renivohitra momba ny tsena eny amin'ny esplanade Analakely manokana. Voalaza ankehitriny fa efa misy ireo misoloko tompon'andraikitry ny komuna ary maka volan'ireo mpivarotra amin'izao fotoana izao. Mitandremitsika fa misy ireo izay misoloky sy manakorotana amin'io satria misy makavola misy milaza mivarotra io tsena io fa mafisy ny komina Antananarivo Renivohitra fa tsy amidy io ary tsy ampanofany io ary tsy azon'olona le tompo mivarotra eo izay olona mivarotra eo tsy afaka manofa toerana ary efa izay moa ny lalàna fitsipika amin'ny fiaintsena hoe tsy misy ny mpivarotra afaka mivarotra toerana ka fampitandremana ny atao amin'ny komina ho an'izay tratra ary isy fanarahamaso entitra apetraka ny komina Antananarivo Renivohitra amin'izao fotoana izany amin'izao fotoana izao zava-misy izao toy ny eny Ambalavao ny Isotry dia mafandrify mihitsy ny amin'ny varavaran'olona amin'ny vavahadin'olona tsika iarahantsika malala tsy fisiany sécurité amin'izao fotoana izao nefa lasa tsika ihany koa lasa tsy manatanteraka tsy manaja lalàna dia vavahadin'olona no asiantsika tsena sy itsika indray lasa midontoeran'olona misy fanarahamaso izay misy fanentanana ary midina ifotony tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao mandamina izany rehetrarehetra ka izay zavatra. Anisan'ny olana mipetraka eto Madagasikara ny fomba ratsy izay manjaka eo ny anivon'ny fiarahamonina. Nandeha ihany koa ny resaka tamin'ny herinandro ity fa misy ny fitaizana ara-panahy ataon'ny ben'ny tanàna Antananarivo. Anisan'ny paikady napetraka ny komuna Antananarivo Renivohitra izany raha ny fanazavana ialana amin'ny kolikoly fisolokiana fanarotam-pahefana izay lasa toetra ananan'ny tsirairay ankehitriny. Mialoha ny idiranao amin'ny sehatry ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena dia hiato vetivety ao anatin'ireto dokam-barotra ireto isika. Tsy mitsahatra ny manome fahafa-po anao ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itosy. Ahitanao ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro tsara kalitao nefa ny amin'ny vidiny mirary. Hitanao eto avokoa ireo karazana appareil électroménager izay manamora ny asa ao an-tokantrano ao. Ny réfrigérateur sy congélateur maro azo isafidianana tsara. Misy hatrany ireo machine à coudre mitondra ny marika avolenta Saint-Georges izay fanta-daza maneran-tany. Tsy diso anjara ihany koa ianao amin'ireo appareil électronique maro ary fantaro fa misy ny garantie sy ny service après-vente. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, Saint-Georges Vista Horizon Itos, représentant officiel des marques Saint-Georges et Vista. Ao amin'ny Blue Line TV tena midy manokana 70% be zao azonao ny chaîne rehetra mandritry ny ray volana 45 000 ariary ny chaîne rehetrarehetra fa lasa 30 000 ariary raha makately volana mihoatra. Blue Line TV io ny tolotra mora indrindra tsy voatery mividy lafo tsy misy engagement ary tolotra azonao jifainy eny amin'ny mpanjijara Blue Line rehetra eny amin'ny tsena supermarché ary eny amin'ny shop Liantso. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Azambasar piaro anao madama inona ty fananinona ty voakekitry moka za tamialina mampiasa frostyle hody moka tsy masemtra mosquito frostyle ampiasa enondrehetra mampiasa frostyle misy parfum karazany enina mosquito frostyle tsy mora tapaka no mata mampiasa frostyle hody moka tena tsara mosquito
mampiasa mosquito France Coil matora ampilaminana. Parce que vous voulez rendre votre papa fier de vous, offrez-lui son super smartphone Tecno N9 compatible 4G. En plus, son prix est en super promo, 299 000 TTC seulement. Et en cadeau, 1 gigaoctet d'internet pour profiter à fond de la garantie 4G d'Orange, sans SMS et 60 minutes d'appel vers Orange. Faites-lui plaisir avec Tecno N9. Rendez-vous vite en point de vente Orange. Orange. Feno afaliana ny tontolo andronay mba manararaotra ny fotoana irahana dia mitady zavatra miavaka atao sakafo izany nahatonga na hisafidy ny spaghetti spécial tsiro hafa mihitsy sady mora karakaraina tsy adino koa ny sauce tomate spécial izay mampiavaka ny nahandronay sady vita amin'ny akora tena natoraly ny macaroni spécial aloha tena miavaka raha samy paty ianao koa safidio ny spaghetti sy macaroni ary ny sauce tomate spécial dia ho lafatra ny sakafonao spécial hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao Spaghetti tena matsiro spaghetti français mora vidy tsara qualité spaghetti français tsy mirekidraikitra mora andrahoina mitombo tsara mora masaka avitana karazan-tsakafo spaghetti français mampirehantsika tsabe spaghetti français spaghetti français safidiko safidintsika. C'est la boisson des champions. Elle est pétillante et tellement rafraîchissante. Big, c'est tout simplement la boisson parfaite pour toute la famille. Big, vois ta vie en grand. Big. Fabriqué par Malagas Boisson. Fitantanam-bolam-bahoaka majos mangarary ary manara-dalàna antoko ny fanjakana tsara tantana loharano fandrosoana maritra eo ambany fiain'Andriamatoa filohan'ny République Erazona Mapiana sy Andriamatoa Premier Ministre lehiben'ny gouvernement sonandrasan'ny Olivier Marfal ny OCFP izay vondronan'ny Cour des comptes, tribunaux financiers, Commission nationale des marchés, Conseil de discipline budgétaire et financière, Inspection générale de l'État, Direction générale du contrôle financier, Direction générale de l'audit interne, Direction de la brigade d'investigation financière et de l'audit, des malasanao ny 10 sy ny 9 ny volana jiona ao amin'ny Karl Tonanos manomboka amin'ny 7 heures amin'ny 4 arivo. Ny mpanara-maso ny fitantanam-bolam-bahoaka akaiky ny olo-pirenena. Parabola ndray zao ny tena sura mila engagement ve tsy mila décodeur 0 ariary sura fa zay vao teny ivoaka ny sary sura oya oe sura idirana idura sura Sura Parabole Madagascar, tsy misy engagement sady maimay pona ny installation. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. ITM fito ambin'ny folo sy roa arivo hetsika iray lehibe ho an'ny fizahan-tany ny sakafo ny asa tanana ary ny fialamboly ahitana pampiranty mihoatra ny eronjato famelabelan-kevitra ary fanentanana isan-karazany fampisehoana fandrahoana sakafo iarana amin'ny chef lalaina sy chef zoo lalao samy hafa iarana amin'ny aléa des possibles Madagascar's fashion show iarana amin'ny Michael Vida baptême de plongée acrobranche tyrolienne izy tombola mety ahazona loka marobe sy fotoana manokana ahazona fianambidy ITM ny valo hatramin'ny 1 volana jona ao amin'ny village francophonie Andohadapenaka. Anisantsika ny fampalalam-baovao ny pejin'ny kolotsaina isan'ny ayady mampiavaka ny sinoa ny tai-chi efa mivelatra maneran-tany ity kolotsaina ity ary maro ihany koa ireo malagasy manao izany natao hitondra filaminana sy fahatoniana ity kolotsaina ity raha ny fanazavana fanadihadiana vetrany.
Taiji na Teishi sady fanatanjahantena no kolotsainy nipoitra avy any Chine efa ny taonany maro izay. Raha ny tantara, ireo olona efa mahazo taona matetika no manao ny karazana ayady tahaka izao. Ayady malefaka ny Taiji raha oharina amin'ireo ayady sinoa hafa. Tanjona amin'ny ayady tahaka izao ny fitadiavana ny filaminana sy ny fahatoniana. Mitovy amin'ny arts martiaux rehetrarehetra hoe le izy zany ayady ao anatin'izay zany sady hoe sport zany le izy no fitezam-batana dia sady salama zany ny vatana no mitaiza vatana ihany koa. Dia le izy any Chine no tena be mpanao azy le olona efa antitra ireny araka ny voalazany zareo amin'ile izy hoe fitezam-batana dia mahalava andro iainana. Izay tena mahabezaka ny olona antitra manao an'le izy. Miteraka fitoniana ao anatinao zany ny fanaovana le izy le ohatran'ny hoe somary relaxation zany le izy. Efa miparitaka maneran-tany ny ayady tahaka izao ary maro no efa manao izany. Raha eto Madagasikara, tanora maro no efa manao ny ayady Taiji amin'izao fotoana izao. Ireo mpianatra eo amin'ny sampam-pampianarana teny sinoa eny amin'ny université no ankamaroany izany. Fananomboka androany ny casting ny Miss Jeunesse Madagasikara izay miara-miasa akaiky amin'ny fety lavitry ny kolo. Tonga namaly ny antso ireo tanora mpandray anjara niatrika ny dingana fifanitsanana voalohany amin'ny ankapobeny afa-po ny mikarakara. Fanadihadiny. Vao maraina, filaharana no hita teny amin'ny Villa Pradon Antanimena. Tonga namaly ny antso ireo mpandray anjara amin'ny hetsika, samy naneho ny talenta ny tsirairay avy. Nandritra ny présentation tao ireo ny teny malagasy, ny teny frantsay ary nisy ny teny anglisy. Miaraka tompoko. Nancy manaraka dia fotoana première année au ministère 67 hectares. I'm not very speaking to Malagasy and French. I very speak English and thank you. Afaliana no niainana ireo tafiakatra ao amin'ny dingana manaraka. Le izy aloha nampatahotra fa aveo rehefa vita le izy dia contracté tsara. Mety ohatrany mieritreritra be hony aho hoe ohatrany hoe jury ireo fa tokony tsy mieritreritra be jury ireo fa ohatrany hoe any an-trano dia manao répétition eo fitaratra. Izanao zany anatsara an'izay amin'ny dingana manaraka sisy tafiakatra anao? Ezako raha ohatra tafiakatra. Ahoana ny hafaliana? Faly be fa tafiakatra amin'ny dingana manaraka. Nandray anjara satria tiako le izy efa patientko efa hatramin'ny mbola kely dia izaho efa jejojejo kely ohatr'izay dia nanao. Nanao na ny vokatra atao zany rehefa vita ny casting nataonao? Tafiakatra amin'ny dingana manaraka indray dia mbola fanirika mbola hiakatra foana. Zany tiako foana ka tiako foana satria na tsy nanana dia tiako foana dia mety ilay izaho ilay lava koa angambany. Nilamina amin'ny ankapobeny ny andro voalohany ho an'ny mpikarakara ny hetsika. Mahafinaritra tena izay aloha tena faly be mihitsy satria tena hitana hoe be da be mihitsy ilay olona tonga, ny ray aman-dreny tena manotrina, sady faly ny tonga eo matahotra miaraka amin'ny ankizy fa dia maro aloha ny etony olona tonga dia faly izay afa-po tanteraka mihitsy izay. Azo fantarina tsara mihitsy ny dingana manaraka ny androany dia ny formation, ny fakana sary, ny fianarana milatro dia indrindra izay tena ataonay mafimafy mihitsy dia ny fomba fiaina rehefa miaraka amin'ny olona maro, ny fomba fatao, ny fahalalam-pomba sy ny zavatra ohatran'izay. Izay zany ny dingana manaraka. Ao aorian'izay formation izay dia misy ny demi-finale. Mbola hitory amin'ny pitso ny casting na ny fifanitsanana voalohany amin'ity Miss Jeunesse Madagasikara ity. Ny 4 ny volana Jona ho avy izao no fotoana ho an'ireo tafiakatra amin'ny dingana manaraka. Fa efa nivoaka ny anaran'ireo tafiakatra ao amin'ny dingana manaraka amin'ny fifaninanana Discovery Mix Contest ao amin'ny Cool FM mitondra fanazavana mikasika izany ny mpikarakara namana Angelo Araoary. Discovery Mix Contest hatrany eto ny resaka concours de DJ-in ny amin'ny taona 17 sy 20 ity araka ny fanampanantenanantsika
dia nivoaka ny résultat ny phase 1 zany hoe ny mix play contest zany hoe ny fandefasana ny sanganasa rehetra anareo rehetra tsy akanavaka mihitsy tety amin'ny studio Nicolo FM tety amin'ny Nicolo TV ihany koa anarana 12 zany no voatazana aloha ny amin'ity phase 2 ity satria hiakatra phase 2 zao ny mpifaninana nisy lehilahy nisy ihany koa ny vehivavy izay ara-bainareo dia ny ataontsika hoe critère de sélection na ny fomba fifantenana dia ny fanaraka kokoa tamin'ny fanajana ny fotoana satria zany efa nomenanareo hoe 10 ka hatramin'ny 12 minitra no sanganasa aterinareo ety amin'ny studio ny Nicolo FM sy Nicolo TV tao anatin'izay ihany koa ny kalitaon'ny feo zany hoe ny qualité du son sy ny enchaînement ary ny fahaizanareo ny fidy ireo hira zany hoe ny variation rythmique sy ny variation na genre musique zay zany no isan'ny tena hoe ny fahatenana anareo dia misy ihany koa moa zany nataontsika hoe petit plus kely zany hoe nisy nareo nanao jingle mahafinaritra tsara hoe DJ zao no milalao amin'izao dia anisan'ny petit plus kely reny reto ary ny anarana 9 izay omenanareo hozarantsika efatra izy reto satria mizaraina groupe A dia nizaraina groupe B dia ny tafiditra ao anatin'ny groupe A izay milalao ny alakamisy 15 sy ny zoma 16 juin zao dia ireto ny anaranareo ary aloha DJ Xené no miakatra ety amin'ny studio Nicolo FM manao mix mivantana mandritra ny 12 minitra dia misy pitsara mazava ho azy tafiditra anatin'izay ihany koa DJ Enkaja DJ Cousin ary TJ MC reo aloha zany miakatra ny alakamisy 15 juin ho an'ny manao ny zoma 16 juin kosa dia DJ Tendry izay izy no isan'ny zandry indrindra satria 12 taona monja ara-baina ianao zandry dia tafiditra ihany koa DJ Nike de Madagascar zany hoe izy niakatra eto ny zoma 16 juin anisan'izay dia tiany DJ tsika isan'ny tafiditra voalohany dia tsy iza fa i DJ Mimi ary eo ihany koa i E17 izay ireo zany no miakatra ny 16 juin no an'ny groupe B kosa ary dia ny ireo miakatra ny alakamisy sy ny zoma zany hoe ny 22 sy ny 23 juin dia reto ny anaranareo Maxi DJ miakatra ny alakamisy 22 juin eo ihany koa Ralaza dia miakatra ihany koa i Franky ary Skiller ihany koa dia izy ihany koa zany no anisany hoe surprise kelitsika ho an'ireo miakatra ny zoma kosa dia DJ Rudy Imael dia ho avy eo ihany koa i Scretix ary Jaguar reo nareo zany no tafakatra amin'ny phase 2 ny Discoveria Mix Contest izany hoe kory tsy midika hoe tsy nahay ny ambony fa tena sahirana zay tena sahirana be zay ny fidy anareo dia misaotra makasitraka makately zany hoe kory tsy midika hoe tapitra treo ny fanaovanareo DJ iny ary Nicolo TV FM dia vonona ny ara-iasa amintsika rehetra izay isan'ny hoe nandray anjara tato anatin'ny Discoveria Mix Contest ho andreto hoe 12 reto ary dia manomboka mandeha ny 19 ka hatramin'ny 29 juin amin'ny 12 alina amin'ny Nicolo TV ny prestation zay ataonareo amin'ny andron'ny jeudi vendredi 16 juin ary ny jeudi vendredi 22 sy 23 juin ho avy zao dia manentana anareo hatrany i-like sy anaraka ny vaovao akaiky eo amin'ny page ny Nicolo FM. Mikasika izay fandaharana raha anao eto amin'ny fety lavitra izay hatrany dia mikasika ny fitehirizana entana na ny fanaovana collection indray no entiny miantara andrianay avy aminao ao anatin'ny fandaharana alalindo raha mpitsoa amin'ny fitora ariva raha ary ny sombony amin'izany. Azo tehirizina ihany koa ny entana na fitaovana fampiasa amin'ny andavanandro toa ny ramatoa solofison vololona collectionneur na haingon-trano raha toka miovaova manaraka ny lamaody sy miankina amin'ny hoenti-manana ny fananany mpivady tsirairay rehefa mitokantrano. Ho an'ny rasolofison vololona kosa indray tsy mbola nisy niova ny ankamaroan'ny fananana sy haingon-trano ato aminy hatr'izay ary mitovy amin'ny mozekely ny ato amin'ny trano fandraisam-bahiny. Ohatra zao hoe ato amin'ity an'ny ity ty zao hoe femirana dino zao ty fa mivoaka vato mihitsy le moali ty zao femir ty dia ty indray trondro fossile trondro efa lasa vato zany zay zany tiako tenina am'le izy.
efa mihoatra ny 20 taona avokoa ny tsirairay amin'ireto haingotrano ireto, karazany maro ary avy amin'ny toerana samihafa avokoa. Ny bitika indrindra hatramin'ireo izay nolo-vainy tamin'ny Ray aman-dreniny. Sehatry ny fanatanjahantena kosa izay indray tanteraka ny fanamby ho an'ny Barea Madagasikara. Baolina telo no tafiditra nentina nandresina ny ekipam-pirenen'ny Soudan nandritra ny lalao mandroso tamin'ny fifaninanana iadina ny toerana amin'ny kanina 7-24 natao tany Soudan ny zoma lasa teo. Fanadihadiany Daniela Ratondrarson. Mitony fahombiazana ho an'ny Barea Madagasikara, fandresena tamin'ny isa 3 no azo ny ekipam-pirenena malagasy ny zoma fahasivy ny volana jona teo. Rehefa nanafika ny ekipam-pirenen'ny Soudan teo amin'ny lalao mandroso amin'ny fifanitsanana isam-bondrona iady toerana amin'ny kanina 7-22 izay nototosainy tao amin'ny kianjan'ny El Obeid Stadium. Ny malagasy no nanokatra ny isa teny amin'ny solaitra be tamin'ny alalan'ny baolina maty ny fanevima 15 minitra ny lalaovana. Isa tokana nentin'ny rototany ala sasatra. ضغط متبادل كلا المنتخبين تكون الكرة في منطقة مدغشقر يضغط السودانيون الكرة خطيرة في العمق خطيرة جول بابا جول هدف في منتهى الروعة والأول لمنتخب مدغشقر فعل فاندريا تسيمو. Nampiakatra ny isa roa teo amin'ny fizaram-potoana faharoa Carolus teo amin'ny minitra faha 1 izay mbola nampiany faneva ima teo amin'ny minitra faha 3 Baolina tokana maty tany amin'ny minitra faha 2 kosa no nanomeny isa ho an'ny Soudan mpampiatrano. عندما يتحرك بولين فوافي شارل أندريا يستعد ويتقدم أندريا جول Raha tsy ahivana, Pila Ravinahitra 14 tamin'ireo 12 tao anaty lisitra no nandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy niatrika ity lalao ity. Antenana sy nonany mba hitohizany vokatra tsara tahaka izao, horeharehan'ny ny baolina kitra malagasy. Fa mitovy ny isa ho an'ny Frantsa sy Suède saingy niakatra eo amin'ny larana voalohany ao anatin'ny vondrona A. Misy azy ireo ny Suédois rehefa nandavo ny Frantsay tamin'ny isa 2-0 teo amin'ny andro fahenina tamin'ny fifanitsanana iakarana any amin'ny mondial amin'ny taona 2024 any amin'ny faritra Europeana. Fanadihadiany. Niakatra eo amin'ny larana voalohany ao anatin'ny vondrona A ny Suède amin'izao fotoana izao. Taoriany nandavon'izy ireo ny Frantsay ny zoma teo nandritra ny andro fahenina amin'ny fifanitsanana iakarana any amin'ny mondial taona 2024 any amin'ny faritra Europeana iny. Fianana izay natao tao amin'ny kianjan'ny Friends Arena. Azo lazaina ho nanindry nefa teto zareo Frantsay izay nanokatra ny isa teo amin'ny minitra faha 7 saingy taoriany io tena niditra hatramin'ny farany Suédois ary nahatafiditra ny baolina roa teo amin'ny minitra faha 13 sy teo amin'ny minitra faha 9. Mitovy ny isa ho an'ireto ekipa roa ireto saingy manatombo amin'ny isan'ny baolina maty ny Suède. Tsy ahivana fa ity no faharesena voalohany ho an'ny bleu tato anatin'ity fifanitsanana mondial 2024 ity. Pays-Bas indray no iaona amin'ny zareo Frantsay amin'ny faha 13 ny volana ho avy izao. Fa isan'ny fiaonana anamarika ny andro anio ihany koa ny lalao eo amin'ny Écosse sy Angleterre ao anatin'ny vondrona F ary ny fiaonana eo amin'ny Norvège sy ny République Tchèque ao anatin'ny vondrona C. Maresaka iraisam-pirenena taorian'ny fandresen'ny antoko conservateur tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka mialohan'ny fotoana notazominy Prime Ministre Theresa May tamin'ny toerany. Ireo minisitra tena akaiky azy nandritra ny fananganan'ny gouvernemanta vaovao. Fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24. 3 hommes clés, tous confirmés dans le nouveau gouvernement de Theresa May. Ny ministra ny teti-bola Philippe Hammond, ny ministra raraham-bahiny Boris Johnson ary ny ministra misahana ny Brexit David Davis, ireo no ministra telo akaiky ny Prime Ministre Theresa May ary notazomina tamin'ny toerany. Notazomina ihany koa ministra ny Antany sy ministra ny Fiarovam-pirenena. Naverina tamin'ny toerany daholo ireo antsoina hoe garde rapproché amin'ny Prime Ministre hiady momba ny Brexit.
resy nandritra ny fividianana solombavam-bahoaka mialohan'ny fotoana ny antoko conservateur ary nanariny maro anisa ny mpifanandrina aminy ny antoko travaiste ny Jeremy Corbyn nanambara fa tokony hametra-pialana io prime ministre io ary nilaza fa vonona ny anangana gouvernemanta. Mila fanampiana manomboka eto ny prime ministre Theresa May ary efa nanampy azy ny antoko unioniste DUP nahazo toerana folo nandritra ny fividianana. Hatreto aloha raha prime ministre May ny alana amin'ny vondrona européenne nanovy tetika sy ny valim-pifidianana farany teo. Risque de contraindre la première ministre à revoir ses positions. Fa mialohan'ny sarana amin'izao alina izao tompoko kilasy tompoko vavy andeha ampatsahivina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity teo ny fitarainan'ireo mpamokatra any amin'ny faritra Mahabo noho ny ampimamba ataon'ny solombavam-bahoaka izay nilaza teo anatrehany fivorian'ny OMC fa izy ihany no manendra ireo tompona andraikitra mahazo manao ny fanangonam-bokatra any an-toerana. Mitoy ihany koa ny fitarainana ataon'ireo mponina any amin'ny faritra avaratry ny nosy ny amin'ny fitrandrahana ny terre rare niaona tamin'ny mpitondra fanjakana sy ireo tokona andraikitra teto Antananarivo renivohitra ny solontenan'ireo mponina saingy tsy mbola nisy ny marimaritra iraisana nivoaka tamin'izany ary farany nanomboka tamin'ity androany ny Castine Miss Jeunesse izay miara-miasa akaiky amin'ny fahitalavitry ny kolo mbola hitsoira-pitso hatrany moa izany ny fifanitsanana izany. Izay ihany koa tompoko kilasy tompoko vavy no ametrahana ny veloma mahafinaritra ho amin'ny manaraka indray saorana feno ianao izay tsy nitsaraka tamin'ny fahitalavitry ny kolo hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Raha te hampirindra sy tiana mora fiainana andavanandro, safidio hatrany magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos. Ahitanao ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Ny fampalalam-bavao ny arahanao tamin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos. Big, vois ta vie en grand. Big. Nanolotra anao teo ny fampalalam-bavao. Fampalalam-bavao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Ny vavao niarahanao tamin'ny couche Malfix. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo. Ny vavao. Bonjour. Bonjour. Narahinao teo ny vaovao miaraka tamin'ny bonjour. Jouantsika jiaby. Sardine trésor. Sardine trésor. Ny fampalalam-bavao miarahanao tamin'ny sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be.